Anio Alarobia 20 volana May taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany, nalaina tao amin'ny toko 4 andininy 12 hatramin'ny 15. Ny Fanahin'ny fahamarinana no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra. Tamin'izany andro izany, i Jesoa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe: Mbola manan-javatra betsaka holazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa rehefa tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra, satria tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay rehetra ho reny no holazaina, ary ny zavatra ho avy no ambarany aminareo. Anome voninahitra Ahy Izy, satria andrainy avy amiko ka anambara izany aminareo. Ahy izay rehetra ananan'ny raiko, ka izany no nanaovako hoe andrainy avy amiko izy ka anambara izany aminareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.